ry havana malala araka ny efa lazaiko taminareo rehetrarehetrarehetra hatrany pitan-dranomasina rehetrarehetra miaino zany faly aloha mahafantatra fa mbola salama daholo na dia misamasa mikikika daholo ary ny anaty telefonina ny sasany a vetivety fotsiny rehefa nandro amin'ny ranon Jesosy nisotro ny ranon Jesosy a dia sitrana voninahitra ao an'Andriamanitra zany a tehaka daholo tsika hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetrarehetrarehetra takizany koa ny teto Madagasikara ary tsorona aminareo mihitsy ry havana fa tena mahavariana araka ny tenin'ny tompo hoe mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko va misy tokoa ireo mpiandry izay manao ny ainy tsy ho zavatra no ny finoany an'Andriamanitra no ny finoany an'Andriamanitra fa eo Andriamanitra io dia naniraka azy eo Andriamanitra io manana ny hery sy ny fahefana rehetra andresena izao fahavalo tsy hita maso zao dia mirotsaka manasitrana tena mametra tanana amin'ny olona marary tsy mba nisy zany nanao hoe dana maka fiarovana satria ny dokotera manao zany izay miditra ny amin'ny hopitaly ataony zany tsy maintsy maka fiarovana tsy maintsy manao masika tsy maintsy manao an'ity rehetrarehetrarehetrarehetra ty tsara zany fa tsy hoe ratsy zany akory fa misy amboniny zany dia ny finoana n'ilay hoe Andriamanitra manana ny fitaovana rehetra entina andresena andro zao coronavirus zao tamin'ny voalohany dia nanaontsika ny hoe inona Jesosy ny tena fiarovana ho ataonao aminay dia namaly izy sakamalaho izy adino aza adino dite sakamalaho aza adino ary raha ohatra anao ka somary mavetivety amin'ny vatana dia asio voasary makirana anankiray isan'andro 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 naomby zany be dehibe be dehibe be dehibe zany tsara indrindra koa izy dia nimandro amin'ny rano Jesosy sotro ny rano Jesosy io rano io dia ianao ihany no mivavaka mifona amin'Andriamanitra manatsoboka ny tananao anaty rano tsy fahalalan'olombelo zany tsy fahalalan'ny dokotera zany na ny mpitsabo na ny mpanao mazia fa izy Andriamanitra mihitsy no nanoro zany ho antsika ary na omby dia tena na omby tokoa izany finoatsika sy ny herin'ny rano Jesosy zany betsaka ny fomba izay entin'Andriamanitra any ravoantsika tena amin'izao coronavirus zao fa na dia mibedabeda olona voan'ny coronavirus ary mpiandry nanam-pinoana ary misy foana hatramin'izao ary efa nitenen'ny filoha-pirenena mihitsy zany fa zay fomba ataon'ny fiangonana fanasitranana ny marary na ny ampiangonana aza dia mahazo misokatra ny fiangonana ny fiangonana anasitrana na marary zany fa azo fotoam-pivavahana ny ampiangonana akory ny marary dia miditra ary marobe no sitrana tamin'ireny ny joro vavolombelona fa mbola voninahitra Andriamanitra fa mbola tsy misy vohatra amin'izao ireo mpiandry ireo mametra tanana amin'ny lohany manangana ny tanany rehefa avy eo rehefa vita ny asa tsisy tahotra mihitsy zany fa ny herin'Andriamanitra mandrakotra zany ny mahafaly ny marobe izay mino an'Andriamanitra be dehibe ny fomba entin'Andriamanitra iresahana amintsika raha momba an'izany ao ny sasany nanao hoe zavy Jesosy zavy Jesosy mahazo mihinana CVO dia hoy izy Jesosy taminy tsia manana CVO plus tsia mahazo manao mihinana EDE tsia mahazo mihina mahazo manao ravikazo na kininy manitra na kininy potsy na evoka
tsy daholo fa torakovitra ianao miaino an'izany torakovitra ianao maheno an'izany dia mba ahoana zany Jesosy dia Jesosy hoe zany miaro anao te afo ny tompo amin'izany rehetrarehetra zany zava-dehibe mihitsy manana an'izany finoano zany ary za mino fa reo mpiandro marobe na tonga any amin'ny hopitaly na any amin'ny fiangonana dia ny herin'Andriamanitra mandrako zazy isan'andro voninahitr'Andriamanitra zany sotra to ao ny sasany nanao hoe Jesosy tsisy manam-bola mihitsy na ividianako an'ireo fanafody rehetrarehetra ireo azy ao ny CVO maimaimpona tsy manam-bola raha afaka ninona ny eto an-trano sasany zay ane mahantra Jesosy ina ozy ianao lazainy Jesosy aminy ianao tsy mihinana fa tsy tongolo be gros oignon anankiray io ihany sasana roa dia ataovy amin'ny oronao matetitetika isak'izay matsiaro dia atao eo mandendeha ndray ianao adiny ray adiny roa matsiaro dia ataovy eo zay isaky ny atoandro ary ny alina ndray iny atsasany iny ataovy akaiky ny ondanao fefa firy andro zay fa tsy mety vo mihitsy le olona zany nefany dia ataon'Andriamanitra maimaimpona ho an'ny mpanompony ny anankiray aza izay efa mitsipatsipaka be mihitsiny io ndray tsy mitovy finoana amintsika fa fiangonana raha lahy hafa raha vavy hafa no misy azy tsipatsipaka be mitsipatsipaka be vadiny no mikikika be mivavaka amin'Andriamanitra mivavaka an'Andriamanitra tongavany Jesosy mazava be ao an-trano mahafinaritra ny mihaino an'izany mahafinaritra mihaino an'izany hoe tsy mifidy fiangonana mihitsy Andriamanitra fa ho an'izay tena mivavaka ho azy dia tonga izy mamonjy ny teny tamin'le olona mitsipatsipaka be izy manao hoe aza matahotra izaho Jesosy ihany ty zao no anafarako anao ho amin'izay amin'ny olona mitsipatsipaka tahaka anao io satria efa kely ny ainy tsy ampy ny oksizena ho aminy mandeha any ianao manatelina sakay pilikely 5 ndray atelina tsirairay tsy arahana rano dia makay ianao sakay pilikely indray eraky ny sotro ataovy ao anaty vainafo dia oroy amin'ny oronao oroy indray amin'ny vavanao dia ataovy indray amin'ny oronao dia amin'ny vavanao amin'ny oronao amin'ny vavanao zay tonga dia mitsangana le olona voninahitr'Andriamanitra ary ny teny mihitsy izy hoe zay ny afatry ny tompo ny havana ka dia betsaka nanao an'izany efa mijenana ty firenena malagasy ty indrindra fa ny any ambany vohatra tantaran'izany metoraka amin'i Jesosy dia vita zavatra rehetra betsaka izany dia samy manana an'izany ny antony tenenako amin'izany ry havana dia tonga eto amintsika izao ny vaksiny io vaksiny io indrindra ny tenenan'i Jesosy ho antsika ao ny tany ampitan-dranomasina zay efa miteny hoe Dada inona ny hevitr' Jesosy amin'ny vaksiny nantany azy hoe inona ny anaran'ny vaksiny any aminareo dia nilaza izy hoe zao ary raha tsy manao vaksiny hono dia ahoana rehefa tsy manao vaksiny hono zay miala amin'ny asanay ay ka ny fomba tsika ho FPVM io lazaiko ny fomba tsika FPVM ary nankasitrahan'Andriamanitra ary mbola tian'Andriamanitra hatramin'izao dia ny manontany azy mety amiko sy ny rako ve Jesosy ny anaovana nyity tsindrony ity niry zareo tany an-dafy dia nahazo mihitsy ny hoe mety aminao io
dia nanao izy dia mifaly ataovy no ahy fany eto amintsika mitondram-bavaka amin'izany a tsy fantatro raha mbola mba mety andray ahy ihany ny filoham-pirenena na tsia za ve Jesosy za ny manontany araka ny tenin'ny filoha tsy manery amin'ny fanaovana vaksiny tsy azo terena fa zay tanao a dia manao anjarantsika ny manontany amin'i Jesosy tsirairay avy mety amiko ve Jesosy na tsy mety dia tahaka ny tenenany amintsika be dehibe teo dia misy miteny tsy fantatro zay lazainy aminao fa iza zao ny teny tamiko hoe tsy mahazo manao an'io ianao ary ny vadiko a tsy mahazo manao an'io izy ary ny zanako a tsy mahazo manao an'io izy dia miteny aminareo a ry havana malala fa izay menakavy a tsy tatoa an'izany vaksiny zany za tsy manery anao hoe zay ny tenin'ny Dada ka tsisy anao ny zay a za dia manolotra anareo natrehan'i Jesosy foana hoe ndana miaona aminy ny rahako tsy mitovy amin'ny rahanao ny raha mbola misy hoe a plus mbola misy ny a moins b plus mbola misy b moins mbola misy ny ab plus misy ny ab moins mbola misy ny 0 plus ary misy ny 0 moins tandreo fa misy karazany valo be zao zany ny raha ny mety amiko sao tsy mety aminao ny mety aminao tsy mety amin'ny hafa andana miona amin'Andriamanitra aloha zay vao manao an'io fa raha mba mety ny filoham-pirenena mandray aho a manirika maniry zany a mba hasoa ny tany sy ny firenena aminjena tsara tompoko ny meona amin'Andriamanitra misaotra anareo aho amin'izany fa rehefa mibebakitsika telo Alahady zay dia tena faly dia faly ny tompo hoe asehoko anao ny fifaliany tonga izy alina eo amin'ny tsy fantatro kaikaiky ny efatra eo na amin'ny dimy maraina io efa ifofoa zao misy olona mibeda avy eo orinako faly be mihitsy zany ny tena netiny mandindia ohatra zao mihitsy finy atao mitratraka io tao zany finy iza olona zao le tiako indrindra le malalako indrindra le tsy foky indrindra tiako be indrindra le tiako be le tiako be le tiako be mendrandra hony aho hoe fa iza ary zao za Jesosy naka niendriky ny tovavy tsara tare sady lava be za eto amin'ny sorony eto angamba mba nyeliny dia finina ohatrana zao a Jesosy mihira fitiavany zany raha pahay tonikira na mpanakanto a tena nangataka amin'i Jesosy mihitsy aho hoe avereny kely hoe ho raisiko noty fa tsy manana zany fanomezam-pahasoavany zany a fa zany Jesosy mihira fitiavana 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 tsy mbola nahita an'izany a fa sady trotrony ianao a no ataony bizou ianao mbola any ambony any izy zany a manao bizou amin'ny tapikandroko eto izy a faly be izy dia hoy izy mantsy azy hoe ina moa no mahafaly anao Jesosy ny mahafaly aho izy satria maro be ny aino dia mibebaka zany ny mahafaly aho dia lazao azy lazao amin'ny vahoaka rehetra fa tahaka an'izay nataoko taminao teo mifanambarako fitiavana aminao amin'ny olona rehetra ka rehefa natony bizotra an'izany a sady ny tantanany sady vimbininy dia misy ny teniny ny hitany hoe hitanay o dia za ho ny menamenatra dia nahodiny Jesosy amin'izay a dia ny fihininy a raha inao inona izay fanasiketana na fanaratsiana na fanarabirabiana anao za tianao jerena teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra
ho antsika rehetrarehetra hony a izany ry havana ka dia manao zandirapitiavana zany izy a mamela ny elokitsika hony izy dia manomboka androany dia jereo amin'izay a ny Jeremia 5 izay omeny ny tompo antsika amin'izay Jeremia 5 momba ny latsak'alina Jeremia 5 azafady Jeremia 5 Jeremia 5 hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsangàna amin'izay fa teo mipetrapetraka ny mpandrina tany vavaka fa nanio alina mitsangàna amin'izay andeha isika anao latsak'alina maninona izy manao ny teny hoe isika jerenao amin'izay a izay nolazainy tamiko Koritianina voalohany a 7 Koritianina voalohany a 7 Jesosy ony a rehefa tiantsika namiana atsika mitrotro atsika namela ny elokontsika alina dia mpiara-miasa amin'izay ony a no ataon'i Jesosy anarantsika mpiara-miasa aminy Koritianina voalohany 7 ny 7 Koritianina voalohany 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay io ny tena teny tian'Andriamanitra indrindra amin'ny fitenin'olombelona eto tany za manko ambarako aminareo nisy fotoana tena nampitomany dradradradra mihitsy rehefa nahita ny tenin'i Jesosy rehefa vita daholo ny zavatra rehetra dia hoy Jesosy mpanompo tsy mahasoa tokony nataonay ihany a ny vitanay mpanompo tsy mahasoa jereko tompoko ny dictionnaire jereko ny baiboly serviteur inutile mpanompo tsisy dika tsisy lanazy za tena nitomany tamin'io a kifafa ho a Jesosy mantsy ny olona ohatrano ilaina ny kifafa za tsy ilaina riny toerany poubelle fanaripako ilaina sa tsy ilaina riny toerany fa iza zany mpanompo tsisy dikany tsisy lanazy fa tena nitomany mihitsy ananao hoe za tsy hanompo anotsony Jesosy tsisy lanazy fa tiatoka fotsiny zany ny fidiananao a ary zany tena nampitomany a fa tiatoka ho anao ny asa ataoko raha mpanompo tsy mahasoa tsisy dikany zany ny anarako dia nitomany anandritry ny alina teo natongavan'i Jesosy hoe malahelo anao eno izy zao ary tsy azao atao intsony hoe mpanompo fa ataovy hoe mpiara-miasa tianao tiako be raha izany zay nolazaiko ry havana tiako be raha izany mpiara-miasa ary zany ny mahatonga ny Jeremia 5 teo a manao hoe mitsangàna andeha isika anao latsak'alina ny latsak'alina ataontsika androany ony a miaraka amin'ny Jesosy mihitsy ry havana ome voninahitra izy a ty hafa ho azysika rehetrarehetra andeha isika anao latsak'alina inona ny latsak'alina ataontsika androany miaraka amin'ny Jesosy aoka horavantsika ny trano-beny any amin'ny Facebook rehetra any amin'ny internet rehetra any a dia voalaza mihitsy fa misy trano be anankiray anaovana an'izao virus amironana an'izao virus aminona miponina eto ambonin'ny tany zao amina tapitrisa zay vao mijanona ao daholo voatonina eo daholo manam-pahaizana tahaka an'izao namorona ny virus io manam-pahaizana tahaka an'izao sy tahaka an'izao any ananina sy any ananina
samy mahina an'izany dolo mahita jery an'izany ianao any amin'ny Facebook eny ahitanao zany. Hitanao zany fa misy zavatra trano be amoronana fiadina anam-potehana ny tany sy ny firenena, vahoaka rehetra miponina eto amin'ity tany ity. Foronon'olombelo zany. Androany Jesosy mihitsy no miteny aminao, andao sika androdana anio amin'ny valoranary. Miantso ny kristianina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola inonareo fa misy Jesosy, miteny amintsika, miteny amin'ny nofy, manolo-tsaina, manolo-pahendrena, le tompony fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miaraka daholo tsika amin'ny valora alina androany. Andeha isika hiaraka amin'ny Jesosy ane zany. Tiantsika izy, namindra fo amintsika izy, namelatsika izy. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany mandroaka devolontsika, manamasina rano, atobaksika any ambaravarakely zany, afafitsika any amin'ny abakabaka zany, afafitsika amin'ny tranontsika, any amin'ny lalatsika, any atokantranontsika rehetrarehetrarehetrarehetrany, sady ataontsika toy zany no ataontsika koa raha riva. Zao ary aloha dia andeha hisaotra an'Andriamanitra tsika hoe inona re tompoko mba hira, mba tianao avy aminao, satria nanontany ahy izy raha ny fihininy ahy hoe rehefa vita ny hirany, hiram-pitiavana, dia zao ny teniny tamiko hoe ary anao mba tia ahy. Tena lazaiko anao fa tena nitsambikina mihitsy, na nitsambikina hoe za dia tia anao, tena tia be anao mihitsy. Andetsika mba hira azy. Zaho miara-voa ombo amina hory Kristy. Zaho zay lohan'ny mpanota, tena lohan'ny mpanota, nefa mba voavontsy koa. Samy manao zany hira amin'ny fotsika isika ry havana malala. Ataontsika dolo ny andininy telo, mba homarika ny fitiavan'i Jesosy antsika ary fisorana azy.